Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mahonona tena miambena fa ny devolo fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona merona mitady izay arapany. Ao amin'ny Petera 1:5-5 no misy izany tenin'Andriamanitra izany. Mba hahafahantsika mahazo sary an-tsaina izany fanoharana ny tenin'Andriamanitra izany dia arao kely eny tantara iray ity. Matetika ity vorokely tsara tarehy iray no maniditsidina sy mitsaingotsaingoka ny voninkazo ny nga John Wesley. Voamariky nga John Wesley tsara izany ka tapa-kevitra izy fa hisambotra ilay vorona kely tsara tarehy. Mba hisamborany azy ary dia navoaka nipetraka teo am-baravarankeliny ny voninkazo tsara tarehy tao anatin'ny tavy iray. Ary dia indro fa tonga tokoa ilay vorokely mitsaingotsaingoka eo amin'izany voninkazo tsara tarehy izany. Noho ny afaka ora vitsivitsy indray dia somary nakisaky nga Wesley santimetatra vitsivitsy indray ilay tavim-boninkazo. Dia toy izany hatrany nataony ary indro ilay vorokely fa tonga manaraka mitsaingotsaingoka eo amin'ilay voninkazo hatrany. Rehefa tokony ho feno taba-bolana dia tonga tao hatrany ny hafaran'ilay tavim-boninkazo izay nipetraka teo am-baravarakely teo aloha. Ary dia indro fa mbola tonga mitsidika tsy tapaka ilay voninkazo tsara tarehy hatrany ilay vorokely ary dia mitsaingotsaingoka tsy manana ya eo amin'izany voninkazo maniry izany. Tena tsotra ho an'ny nga Wesley avy eo ny nanakatona ny varavarakely sy ny varavarambe ary dia nisambotra ilay vorona tamin'ny fomba rehetra. Garaba vy tsara tefy no namefy ny fiainan'ilay vorokely tsara tarehy iray volana taty aoriana. Ary dia tsy tafavoaka tao anatin'izany garaba vy tsara tefy izany intsony ilay vorokely tsara tarehy. Satria moa mpiomby voay nga Wesley dia fotoana sisa ny nandrasany mba hamonoa n'ity vorokely tapidalaka le ity mba ho sakafo ny voay izay ompiny. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, amin'ny fomba toy izany no isarian'ny devoly antsika ho tafiditra ao anatin'ny vovony ary amin'ireo zavatra kely madinidinika izay tiantsika ankafizintsika nefa ratsy tsy akasitrahan'Andriamanitra no amandriany antsika. Tsaroa fa ny devoly dia tsy mikendry afa-tsy izay ahazoana antsika mba ho azany, tsy mikendry afa-tsy izay hahafaty antsika ka hahatonga antsika ho very mandrakizay miaraka aminy. Izany no tanjon'ny devoly. Noho izany mila mitandrina isika ary izay indrindra no nahatonga ny tenin'Andriamanitra hanafatra tsara antsika mbola haverina indray izay voasoratra ao amin'ny Petera 1:5-5 sy ny 6 manao hoe: mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izay. Radio feo ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra.
ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Manolotra ny arahaba ombam-piraritsoa ho an'ny mpiaino tsy ankanavaka izay mandre ny AWR feo amin'ny fanantenana amin'izao ora izao. Manasanao ary hiaino sy hanovosoa amin'ny fandaharana. Noresahana teto amin'ny fandaharana araka ny antotanisana vokan'ny OMS fa ny 5.3 isanjaton'ny vehivavy maneran-tany dia hiaran'ny risetra na ara-batana izany na eo amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Anio isika dia hiresaka bebe kokoa ny risetra eo amin'ny lafiny firaisana ara-nofo. Tsy ampiandry elanao ary izahay fa andeha homena ny vahin'ny fandaharana miaraka amin'ny namana rila avy hatrany fitenenana. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra dia miarabanao ihany koa raha matora velson mbola tiana. Tsara ny mampatsiahanao mpiaino fa ny vahintsika dia mpisolo vava ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompoko nanaiky ho vahin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Mbola faly miaraba ny mpiaino ny AWR indray androany. Ya, inona no azo ambara raha matoa mpisolo vava mahakasika ny herisetra eo amin'ny firaisana ara-nofo izay zava-misy tokony ampahafantarina ny besin'ny maro. Ny herisetra mikasika ny firaisana ara-nofo izany hoe violence sexuelle zany. Io mety miatra io na amin'ny vehivavy io na amin'ny ankizy. Misy ilay atao hoe inceste na hoe fifiterana. Ny atao hoe fifiterana io indray dia fanolanana firaisana ara-nofo atao amin'ny olona fianakavianao ihany zany. Zany hoe mety zanakao io, mety anabavinao io, mety zanadralahy, mety zanakanabavy. Fa rehefa ohatra zany misy roam-pihavanana fotsiny dia efa misy ny atao hoe fifiterana. Anisan'ny herisetra ihany koa zany izay zavatra izay. Tena zava-misy eo amin'ny fiarahamonina tokoa izay noresahanao izay. Mbola misy herisetra hafa ihany koa ve ankoatran'izay eo amin'ity resaka firaisana ara-nofo ity? Misy koa ny ataontsika hoe harcèlement de rue na harcèlement sexuel zany. Ny harcèlement sexuel indray iny anivon'ny toeram-piasana. Izy io dia ohatra hoe tsy haiko tsara zany ny fandikana azy amin'ny teny gasy fa fanazavana azy fotsiny hoe any am-piasana zany misy vehivavy mangataka fisondrotan-karama izy na mangataka hoe mba hasondrotra amin'ilay toerana misy azy izy dia ilay olona eo amboniny izay afaka manome ny fisondrotan-karama io na ilay toerana ambony kokoa dia manao chantage miteny hoe meko an'io fisondrotana io ianao raha manaiky manao firaisana ara-nofo miaraka amiko. Izany hoe misy condition zany ilay fanomezana n'ilay fisondrotana karama na fisondrotana amin'ny toerana ao amin'ny fiasana. Azo lazaina hoe fanararaotam-pahefana zany ilay izy fa misy lafiny ara-seksoaly ara-nofo zany ilay tambiny dia diavin'ilay olona manararoatra n'ilay fahefany. Dia ny harcèlement de rue indray reny karazana fandrabirabiana kôtikôty ozy ny filazan'ny tanora. Ohatra hoe ny an-dalana eny ianao dia tonga dia kitikitihan'ilay lehilahy tampoka ianao, safony tampoka amin'ny faribatanao ohatra. Efa anisan'ny herisetra zany satria tsy misy faneken'ilay olona an'ilay fikitihana zany. Ohatra hoe any amin'ny toeram-piasana koa misy manao an'izay fihetsika tsy ara-dalàna izay hoe mikitikitika zany. Fantatry ny maro tsara zany izao indrindra ny tovolahy fa herisetra ny fikasihana ny faribatan'ny tovovavy raha tsy nazahoana lalana. Inona ihany koa ny herisetra mitranga eo anivon'ny fiarahamonina izay tsy dia fantatry ny be sy ny maro raha matoa mpisolo vava. Misy ihany koa ny karazana herisetra tsy dia fantatra loatra. Tsy dia mahazatra antsika zany ny miaino azy nefa misy tokoa eto amin'ny fiarahamonina malagasy.
anatin'izany a fanambadiana amboarina, fanambadiana tery, fanambadiana loloatra. Ina moa le fanambadiana loloatra? Fanambadiana loloatra dia le zaza tsy ampy-taona, izany hoe zaza latsaky ny 20 taona izay tereny ny havany ny ray aman-dreniny anao an'izay fanambadiana izay. Resaka fomba io zany, fomban-drazana any amin'ny toerana ambanivohitra angamba ny tena mbola ahitana azy zany amin'izao. Eny na ety andrenivohitra raha mety mbola misy ihany fa mahalana kokoa. Manaraka izany koa ny fitrandrahana amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, izany hoe fivarotana vehivavy, fivarotan-janaka, fivarotana vady, izany hoe lehilahy zany mahazo vola amin'ny alalan'ny fivarotan-tenan'ilay vehivavy. Proxénétisme no dikany amin'ny teny frantsay. Eo ihany koa ny fomban-drazana manimba. Tsy dia misy, ohatrany mbola tsy naheno aloha eto Madagasikara misy an'ilay izy, fa amin'ny firenena hafa manodidina no tena misy azy, ny atao hoe mutilation génitale, izany hoe fanapahana ny taovam-pananan'ilay vehivavy, izany hoe excision. Izany koa dia anisan'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Efa voalazantsika teo moa ny fanambadiana tery sy ny fanambadiana loloatra. Dia misy ihany koa ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay mety tsy fantatritsika mihitsy. Eny e, mety misy mahalala ihany fa kavitsiana dia ny famonoana mahafaty vehivavy na ny atao hoe crime d'honneur. Izany hoe vehivavy izay nanala baraka amin'ny fianakaviany no tena iarany io. Ohatra hoe vehivavy tsy nanaiky an'ilay fanambadiana amboarina izy ohatra, dia lehilahy ao an-tokantrano izany mamono azy io faty mihitsy satria nanala baraka. Nanotohana ny voninahitra ilay fianakaviana izany izy dia iarany io crime d'honneur io, ilay famonoana mahafaty io. Dia misy ihany koa famonoana zazavavy kely, ohatran'ny tany amin'ny Chine ireny izao misy fotoana hoe tsy mahazo miteraka fa tsy anankiray satria be loatra ilay olona ao amin'ilay firenena zany, dia alaon'ilay ray aman-dreny mahazo zanakalahy, dia rehefa vavy ilay zazakely dia tonga dia vonoina. Izay zany ilay hoe famonoana miatra amin'ny zazavavy kely. Ya, tsy resaka firaisana ranofo ty raha matoa mbola tiana, kanefa manitikitika. Manao ahoana ny teny mahery na fanambadiana sy ny ohatran'izany? Azo tao hoe herisetra ara-tsaina na ara-pihetsepo, ohatra hoe manao teny mahery araka ilay voalaza teo aloha, miteny ratsy, manambany, manabatibaty lava zany, dia iny miteraka vokany eo amin'ilay olona iarany foana, izany hoe lasa simba ny maha olona azy. Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika, raha misy vehivavy na ankizy vavy izay iaran'ny herisetra, inona no tokony ho ataony? Ny zavatra azony atao aloha, misy sehatra fiainoana eny anivon'ny fiarahamonina eny karakara manokana momba n'ireny vehivavy iaran'ny herisetra ireny. Misy ihany koa ny toerana izay fandraisana ny fitarainana. Afaka mandeha tonga ianao dia manantona eny anivon'ny polisy na eny amin'ny gendarme mametraka fitarainana. Dia azadiny ny mitondra vavolombelona ohatra na mitondra pirofo, ahafahanao zany manamafy fa tena niaran'ilay herisetra tokoa ianao. Dia averiko kely ilay resakitsika tany aloha momba ny herisetrasetraketraka zany, hoe ilaina foana ny pirofo ao anatin'izany ny resaka certificat médical. Dia ny dokotera no manoratra ao anatin'ilay certificat médical zany hoe inona ilay zavatra niatra taminao, inona ny vokatra ilay herisetra niatra taminao. Dia iny ireny taratasy ireny no entinao makany amin'ny toerana izay ametrahanao an'ilay fitarainana zany, ilay fitoriana. Izay ngamba no zavatra azo atao, fa ny makany amin'ny fokotany sy ny firaisany ny azo atao foana. Misy ohatrany hoe izay mihitsy ny fomba n'leo amin'ilay commune anankiray hoe ampandalovina ary amin'ny fokotany sy ny commune aloha makany amin'ny gendarme, fa azo atao tsara mihitsy ny tonga dia manantona mivantana any anivon'ny polisy. Misy ny atao hoe police des mœurs et des mineurs moa, tonga dia manantona mivantana any ianao, fa tsy voatery hoe andeha amin'izay antanatohatra izay foana zany hoe fokotany, firaisana sy ny sisa. Izay no azo atao.
mankasitraka raha matompo solovava. araka ny fanadiadiana na voaka ny firenena mikambana misahana ny vehivavy any amin'ny faritry Moyen-Orient sy Afrika Avaratra iny ny 70 ka hatramin'ny 80% ny vehivavy ihany dia efa niaran'ilay herisetra eny an-dalana na harcèlement sexuel dans la rue. Raha fantarina ihany koa ilay fomba manimba fanapahana ny taovam-pananan'ny vehivavy izay herisetra dia fantatra fa mihoatra ny 200 tapitrisa ny vehivavy sy ny ankizivavy eo amin'ny 15 taonany ka hatramin'ny 17 taonany no hiaran'izany any amin'ireo firenena 130 izay tena mampiatra izany fomba izany. Ny atsasak'ireo firenena 130 ireo dia hita any amin'ny faritra Afrika andrefana avokoa. Ny fanadiadiana farany ho fantarintsika androany dia eo amin'ilay fanambadiana loloatra izay indresahana teo fa herisetra ihany koa. Ny taona 2012 dia vehivavy ray amin'ny 5 maneran-tany eo amin'ny salatona 20 ka hatramin'ny 420 taona eo no fantatra fa nanambady aloha ny 17 taonany avokoa. Tato anatin'ny 10 taona izay dia hita fa niakatra be tokoa ny antontanisan'ny ankizy nanambady. Raha izany rehetra izany no enoina dia tsapa fa mirongatra ny herisetra. Efa fantatsika ireo karazana herisetra, andao isika hiezaka hampiaina izany, samy mandray andraikitra amin'ny tenany sy ny ankonany ary amin'ny mpiarabelona aminy. Hoy indrindra ny Efesianina 5:5-10 izay voarakitra ny tenin'Andriamanitra manao hoe: koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ny rariana dia mba hanampahendrena isika andray izany fandaharana tsara ho fantatra izany. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelosan mbola tiana nanampy atsika hiady amin'ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Raha misy fanontaniana na fanazavana tianao azo dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Zoanitra sy rilà no ny farimpona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka mandry-tafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Antoko-pihira ny omby farany.
awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. awr manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana lalandava no iarahanay aminao mpiaino jaina izay manahaka ty fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity mirary anao andray sosy fitahina io mpanarany izany eo amin'ny vata fandraisam-peo mo samma manolotra amin'ny fandarana kosa Yolande Ratsurmanana. Rehefa miresaka zava-mahadomely isika dia inona ny tonga avatrany ao an-tsaina? Ny paraky, sigara, toka, rongony ary marina tokoa izany voalaza izany. Ireo voatanisy ireo dia mamely ny ati-doha ary manimba ny ao anatin'ny loha ka manjary domelina, simba ny saina mampanahy ary miteraka dépendance hoy ny vazaha, izany hoe zahadratsy dia tsy afaka intsony fa mitady foana, koa ny mpimamy ohatra dia te hisotro foana, ny mpifoka sigara dia te hifoka lalandava. Fa misy zava-mahadomelina izay azo lazaina hoe vaovao ihany izay mety tsy ampoizitsika. Mialohan'ny hidirana amin'izany loha hevitra izany dia hiara-mivavaka aloha isika. Tompo Andriamanitra io mangataka ny fanatrehanao izay amin'izao fotoana izao. Betsaka tokoa ireo zava-mahadomelina izay alefa ny fahavalo mba hamitahana ny olona. Mangataka izay amin'ity anio ity mba hanazavanao ny sainay fa indraindray dia tsy fantatray koa izay mahasoa anay. Tario izao fotoana izao raha io manatre fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Steve Jobs dia olo malaza teratany Amerikanina nahita fivoarana be dia be teo amin'ny lafin'ny teknôlôjia toy ny namoronana ny ordinateur personnel, ny baladeur numérique, ny smartphone, ny tablette tactile
Ary koa mpiarana morona ny orinasa Apple sady tale jeneralin'izany orinasa zany izay tsoviana amin'ny maro. Rehefa nanontaniana nefa inga Steve hoe ahoana mba eritreritry ny zanakao mikasika ny iPhone. Fatatsika moa fa finday faran'izay malaza sady lafo vidy ny iPhone ary fandrombahany maro. Dia izao no navalinga Steve Jobs hoe tsy mampiasa an'ireny ny zanakay, tsy avelanay mampiasa an'ireny ny ankizy. Efitra angamba ianao hoe mba hafafa koa izany valiteny izany. Ny zanany indray ve no tsy omeny iPhone nefa izy sady namorona no mivarotra. Misy sekoly anankiray any akaikin'ny San Francisco any Amerika io. Sekoly Watford no anarany, izay saika tsy mampiasa teknôlôjia firy, tsy mampiasa ordinateur na iPhone na iPad. Ary araka ny fantatra nefa dia 5.700 ray aman-dren'ny mpianatra ao dia olona ambony miasa amin'ny orinasa momba ny teknôlôjia avokoa. Dia mampanontany tena hoe fa nahoana ireo namorona sy miasa amin'ny teknôlôjia no tsy mampirisika ny zanany hampiasa izany. Misy tantara iray ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Samuel voalohany 2:12 milaza fa indray andro dia niran'Andriamanitra i Samuel mpaminany ho any amin'ny Jese hanositra ny mpanjakan'Israely vaovao. Rehefa tonga tany Samuel dia nahita tovolahy 7, azo lazaina hoe sady tavo ny volony, izay azo heverina koa mety hanana endrikendrika mpanjaka. Kanefa tsy ireo no novidian'Andriamanitra, tsy arak'izay no heverin'ny Samuel velively. Andengeva kitsika amin'ny Samuel voalohany 2:17. Samuel voalohany 2:17. Fa hoy Jehova tamin'i Samuel, aza mijery ny tarehany na ny avo ny tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ny toy ny tantara ao amin'ny Samuel voalohany 2:17 dia milaza fa i Davida no novidian'Andriamanitra ho mpanjaka. Fa inona moa no mety hahatonga ny Davida aomby kokoa noho ireo zokiny eo amin'ny fitondrana? Ny Baiboly dia manambara fa nandany ny ankamaroan'ny fotoanany teo anivon'ny zavaboary Davida, mikarakara ny ondriny, ary fantatra koa fa nahay zava-maneno sy namorikira fiderana izy. Raha namorona ny olombelona mantsy Andriamanitra tany Edena dia voalaza ao amin'ny Genesis 1:20, ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mihabetsà ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka aminy hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Mazava ny voalaza amin'ny Baiboly fa natao hiaina eo anivon'ny zavaboarin'Andriamanitra ny olombelona. Ny olombelona kosa nefa tsy nionina tamin'izay fa niezaka namorona zavatra, namorona fitaovana isan-karazany, teknôlôjia matanjaka izay nioheveriny fa hapety ny fiainany sy hahamora ny fifandraisany. Inona nefa ny maharatsy ireo heverina hoe fivoarana ireo, indrindra fa ny ordinateur, telefona portable, iPad, izay fitaovana mampiasa écran sy mampiasa ny teknôlôjia moderne araka ny fahalalantsika azy. Nicolas Cardaras, expert en dépendance, izany hoe manam-pahaizana amin'ny zavatra madomelona ny miteraka fahazaran-dratsy, tahaka ny hoe drogue, héroïne, dia milaza fa moramora kokoa ny mampiala ny olona amin'ny drogue sy ny zava-mahadomelona noho ny mampiala azy amin'ny fampiasana telefona, écran isan-karazany rehefa tena latsaka lalina amin'ny ilay olona. Hazavainy fa manimba ny fitombon'ny ati-doha ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fampiasana écran isan-karazany ary tena mahadomelona tokoa mihoatra noho ny drogue azy. Raha efa ray aman-dreny ianao na mety ho ray aman-dreny indray andro any, tokony hanaitranao io fanambaran'ny Cardaras io fa ny zavatra ataonao izao dia isy fetraikany amin'ny taranaka ho avy. Milaza koa Cardaras fa misy fandalinana momba ny finanana drogue na rongony sy ny fampiasana be ny écran dia samy manimba ny cortex frontal, izany hoe ny ati-doha tandrify ny androna izany. Koa ny fampiasana jeux vidéo dia mamely mafy kokoa noho ny écran tsotra, io cortex frontal io koa
ka rehefa misy fanapahan-kevitra tokony raisina dia tsy afaka mieritreritra malalaka ntsony le olona fa efa donto dia lasa manaonao foana. Ny baiboly koa dia miresaka matetika momba ny andrina. Ohatra, voalaza fa mametraka tompo-kase eo amin'ny andrin'Andriamanitra. Avy eo amin'ny andrina na ny lobe frontal mantsy no mivoaka ny fahaiza-manao, ny eritreritra, ny fahaizana mandanjalanja, ny fahendrena ary manome ny toetra izany. Misy kristianina iray, Ellen White no anarany, ny teny hoe ny vahoakan'Andriamanitra tsirairay avy dia andray marika eo amin'ny andriny. Tsy marika hita maso anefa io fa fiainana andavanandro araka ny fahamarinana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy ary ahatonga azy tsy ala amin'izany. Koa manoloana izao toe-javatra iainantsika izao, azo lazaina fa efa mianaka ny fampiasana ny teknôlôjia misy écran izay sady manapotika ny maso, manapotika ny saina, tsy mampandroso fa mitondra any amin'ny fahaverezana mihitsy aza raha tsy hay ny mametra izany. Inona ny fanapahan-kevitra azonao raisina? Mbola hotohizana ihany ve ny fampiasana tsy misy fetra ny teknôlôjia sa aka fanapahan-kevitra ianao ampiaina izany ary iverina amin'ny fomba fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny mandany fotoana bebe kokoa amin'ny mahasoa vao ny mahafinaritra. Hoa andeha hivavaka hitalao isika. Faraky ny voalaza teo dia mety ho sarotra tokoa ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra izany. Kanefa ny baiboly dia milaza ao Matthieu 7:20, Matthieu 7:20 ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ho tanteraka amiko, ho tanteraka aminao ane izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra noho ny fampianarana izay noraisinay tamin'ity androany ity. Efa mandeha ho azy aminay ny mampiasa fitaovana misy écran, telefona, ordinateur isan-karazany. Ampio izahay mba hay fetena amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny, mba tsy ho andevoziny ireny izahay fa fitaovana fanasoavana kosa no ampiasainay azy. Ampio izahay mba hitahiry ny tsido-tsaina izay nomenao anay. Ilikolokolo izany ka afaka hiaina araka sitraponao, anana fahendrena sy fahalalana amakivaky ity fiainana ity ary ampita amin'ireo faramandimby raha mbola tsy miverina Jesosy ny fiainan'ny lanitra izay tokony handramanay sahady ity. Misaotra raha io fa mamaly vavaka ianao satria tonononay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Feon'ny anjomara mahajanga. Aukare mahafui zao tuntulu izao famamita kamihitsie rambula wamini anao tsetuitsuni ilai fasambarana Aukare mahafui izao tuntulu izao famamita
AWR. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Izao tontolo izao fa mamitaka mihitsy mbola ho aminy anao tsy tointsony milay fahasambarana anaizanaiza reo toerana mety sy ay ilay tena mamily foko dia tsy eto tsy eto intsony solona rahelo ody aminao aneno etaetako fa ny foko tsy mitsatra mahitany anao ilay tena maminy foko dia tsy eto tsy eto intsony solona rahelo ody aminao anery ilay etenako ody aminao anery ilay etenako ody aminao anery ilay etenako. Fianakaviana Fon'ny fiarahamonina. manolotra ny arahaba finaritra ho an'ny mpiaino tsy mafoy izao onjabe izao misaotra anao izay no ny fatokianao ary andeha asaina indrainao mba aritra amin'ny fandarantsika. Ny zavatra rehetra dia manana ny lalànany avokoa. Tombontsoa ny fanarahana azy ireny. Fahasoavana lehibe tokoa no azo avy aminy. Ary fahadisoa-kevitra goavana ny mandray azy ireny toy ny faneriterena sy didi-jadona manelingelina ny fahafahana. Dia hiadana finaritra eo amin'ny tany sy ny firenena anankiray ve ianao? Arao ny lalàny. Te hisosa milamina eo amin'ny familiana ao amin'ny fiarakodianao ve ianao? Arao ny lalàn'ny fifamoivoizana. Te hanana fahasalamana mitoy ve ianao? Arao ny lalàna ny fahasalamana. Te hivelona mitokatra ny sambatra ve ianao? Arao ary ny lalàna ny fanambadiana. Mahakasika izay lalàna ny fanambadiana izay ary ndeha hodiniantsika indray. Ny voalohany amin'izany dia ny fananana vady tokana. Ny faharoa dia ny firaisana amin'ny vady tokana. Ny fahatelo dia ny fitiavana vady tokana. Tantara maro amin'ny Baiboly no navelan'Andriamanitra ho anao hampiaika anao fa ny fampirafesana dia tsy planin'Andriamanitra mihitsy. Ny fampirafesana dia tsy misy vokany afa-tsy korontana sy fankahalana. Ny fampirafesana dia fijangajangana ary asan-devoly mba tsy havanina amin'ny fiainan'ny olombelona fa ampitombo ny faharatsy toetra, ny andaniny sy ny fampijalian-tsaina ny ankilany, ary ny fanososena ny zon'ny zanaka. Raha namola volany mpivady voalohany mpamorona, dia tsaroa fa lehilahy ray sy vehivavy ray no natambany, ary nitsodrano azy izy arak'izay voalaza ao amin'ny Genesis 5:1 sy ny 2. Genesis 5:1 sy 2 izao ny voalaza. Ity no boky milaza ny tantaran'i Adama.
Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehan'Andriamanitra ny nanaovany azy. Lahy sy vavy ny namoronany azy dia nitaha azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Tsy misy mihitsy ny fanambarana fa nanamboarany vadikely Adama na namoronany sakay izy Eva, na dia nanao adalana be azy Eva tamin'ny hinanany voankazo voarara ka nampidirany ny fahotana sy ny fahafatesana teto an-tany, dia tsy namoronan'Andriamanitra vehivavy hafa Adama ho solony na ho fanampiny fa efa naditra loatra izy. Lehilahy iray ihany miaraka amin'ny vehivavy anankiray ihany. Lehilahy iray miaraka amin'ny vehivavy anankiray, izay ny planin'i Jehova hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Izany no nametrahany tao amin'ny didiny ny fandrarana hoe aza mijangajanga. Ao amin'ny Eksodosy 20:5-20 nisy an'izay aza mijangajanga, izany hoe aza mampirafy raha ho an'ny efa manambady. Ary no izingizin'ny Kristy mihitsy raha tetỳ an-tany izy fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray aza na tendrin-tsoratra iray aza, araka ny voalaza ao amin'ny Matio 5:5-20. Matio 5:5-20. Noho izany tsy planin'Andriamanitra ny fahamparafesana. Mitombona mandra-pahatapitry ny tantarany tany izany io fandrarana ny fijangajangana na ny fampirafesana io. Inonefa nahalinanao sady nandraisanao lesona ny fantarantsika teto androany ny fanirianay dia ny ampiaranao retorevitra reo eo ambany fitarihan'ny fanamasina. Manao velomanao andray ny namanao Iatsa Ifanja ary anitra ary ny namana Joseiva teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina.
radio feon'ny fanantenana mazana dia misy ny fifandeferana ihany anefa fitaovana afaka nefa harateny manisy tsikimpity fizany no fanafody ny fitiavana iravaka soa haina mamelona ny fikambanan'olongo ny faneriko Jeso hanomezay rehetra fety miaina sy velona trany tsy miovana manapetra ny fitiavana iravaka soa. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. dia faly mandray tanànanao amin'ny alalan'izao onjapeo-ny radio feon'ny fanantenana izao na ny awr ilay onjapeo ny raisam-pirenena tantanan'ny foibe ny fiangonana advantista maneran-tany sampana teny malagasy. miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. zanaky ny teny fikasana izay no loahevitra lehibe izay ny rahantsika nijery akaiky nandritra ny andro vitsivitsy izay. misy hatrany moa ny andiny izay ny fantenana ho atao tsy anjery ary haitsika tsy enjery tsara. Mateo 7:20 ny misy azy. Mateo 7:20 ilay teny malaza nataon'i Jesosy manao hoe indro izaho momba anareo manjakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. ity no teny fikasana isan'ny tena tiako indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. milohan'io andinina eo amin'ny 7:20 sy ny 7:20 dia izao nefa nilazain'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Lazain'i Jesosy azy ireo aloha hoe efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mba hahazoan'izy ireo toky fa Jesosy ilay manana an'izany fahefana izany dia afaka miaro azy ireo, afaka mitaridalana azy ireo amin'ny asa izay anyrahana azy. Amin'ny herin'izany fahefana izany mantsy no nanomezan'ny baiko hoe mandeha any ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy. Dia ny faranany tamin'ity teny fikasana mamity manao hoe indro izaho omba anareo, ary ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eto dia mazava fa ho an'izay mankatò ilay baiko hoe mandehana, ny teny fikasana manao hoe indro izaho omba anareo, fa tsy ho an'izay mipetraka fotsiny mitondra anarana ho kristiana. Ny hoe omba dia hiaraka aminareo aho, hitay anareo aho, hitaridalana anareo aho, hiaro anareo aho, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao.
ahitoatr'izany rehefa isika amin'izao andro tena ilana fiarovana izao mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra fa ny fepetra dia ny fankatoavana trany fankatoavana ilay baiko hoe mandehana nandray baiko koa i abrahama tany orany kaldeana izy tamin'izay fotoana izay nandray baiko tamin'andriamanitra mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ho any amin'ny tany izay atoroko anao zao no voasoratra ao amin'ilay boky hoe patriarika sy mpaminany takila 7 izay nangatan'andriamanitra zany ho ataony abrahama dia tsy mba fizahan-toetra moramora na fandavatena maivamaivana kanefa na dia izany aza dia tsy nisalasala izy tsy mba nanontany akory izy na ho tsara sy mahavokatra na ahasalama sy bearena ny tany izay ho alehiny ny teny Andriamanitra dia vonina izy izay mpanompony hankatoa azy amin'izany ny tany tsara indrindra tokony toerana dia ny tany izay ibaikoan'Andriamanitra azy ho alehiny mba azonao an-tsaina ve zany azontsika an-tsaina ve zany kristianina efa firy taona ny ankamaroantsika kanefa ve manana finoana tahaka ny Abrahama izay niaina tao amin'ny firenena sy fianakaviana mpanompo sampy mila mandiny tena isika sao dia misy zavatra ilana fanamboarana maika eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sao dia lasa manompo fomba fotsiny isika fa tsy manompo an'Andriamanitra sao dia mivavaka amin'izao fa mialokaloka amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny samia mangataka amin'Andriamanitra mba homeny maso afaka mahita ny tena toerana misy atsika tsirairay isika efa tena antomotra ifikatona ny varavara-pasoavana aza izay ijeren'ny olonanao no ifantohan'ny fomba fihetsika ao fa izay ijeren'Andriamanitra anao samia mangataka aminy mba homeny fanetretena marina ho azo ny fanahy masina amboarina sy esana rehefa niditra ny tany Kanana i Abrahama dia niseho tamin'ny Jehova ary nilaza mazava fa homeny ny taranany io tany izay misy azy io homeny ny taranak'i Abrahama zany dia naverimberin'Andriamanitra imbetsaka izany teny fampanantenana izany izany teny fikasana izany misy an'izany eo amin'ny Genesis 7:12 Genesis 5:10 Genesis 7:20 Genesis 8:20 Genesis 5:30 miverimberina ary ny famerimberenana dia fomba n'Andriamanitra mba hanamafisana ny afatra tiana ahafantsika ao amintsika ary nyteny an'izany mihitsy ny apôstôly Paoly indray nandeha hoe tsy manahirana any manao teny averina fa mahasoanareo zany ka ilaina ny famerimberenana Andriamanitra mihitsy ny manome ny modely eto efa 6 taona taorinan'ireo teny famerimberenana nataony tamin'ny Jakoba tamin'ny Isaka reo dia nilaza tamin'ny Mosesy Jehova ho fanatanterahana ny teny fikasana izay efa nomeny ao amin'ny Genesis 12 fa izy no hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta ho any amin'ny tany izay tondra-dronono sy tantely tsy nahasakana ny planin'Andriamanitra hanafana ny zanak'Israely amin'ny fotoana nikendreny azy ny herin'ny Egiptianina izay firenenana hery indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany naverin'Andriamanitra tamin'i Josoa koa ilay teny fikasana amin'ny Josoa 1:7 zao nolazainy tamin'i Josoa tamin'izay fotoana izay ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy manamafy foana ilay teny fikasan'Andriamanitra hatrany hatrany tamin'ny andron'i Davida dia efa nisy ampahany lehibe izay tanteraka saingy tsy mbola tamin'ny fahafenony koa izany ary tsika vakiny izany amin'ny Genesis 10 manomboka amin'ny 9:17 sy ny Samoela 2:9 1:1 sy ny maro hafa azo tsika vakina ny Hebreo 1:7 sy ny 13 koa izay maneho amintsika mazava fa ara-tandindona no nahitany Abrahama sy ireo patriarika matoky hafa koa any Kanana
raha mbola misy koa ny fahotana dia tsy misy fonenana maharitra mandalo ny fiainana riavana toy ny zavona ihany izay miseho vetivety dia levona hoy ny voalazany Jakoba 4:14. Ny rahantsika nianatra tetikoa ny amin'ny atao hoe fahalehibiazana marina eo anatrehan'Andriamanitra izay avy amin'ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiara-miasa aminy ho fanatanterahana ny teny fikasany. Dinio angeny amin'ireo lehilahy sy vehivavy manana anarana lehibe eto amin'izao tontolo izao misy antsika, mety ho mpilalao tantara izany na mpanao politika na mpanakanto na mpanan-karena sy ny sisa. Inona na tonga an'ireny olona ireny ho malaza dia ampitaho amin'ny fahalehibiazan'i Abrahama izany. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fitotongana ny fiheveran'izao tontolo izao ny atao hoe lehibe. Manao ahoana ny fiantraikan'io fomba fijeran'izao tontolo izao koa amin'ny fiheverantsika ny atao hoe lehibe sy ny fahalehibiazana hatrany amin'ny fiangonana. Aoka tsy ho adinontsika izay manetry tena no sandratra fa izay manandra tena no ahetry. Aoka samy mikatsaka ny fahalehibiazana ao amin'i Kristy. Ry havana, ry mpiara-mianatra amiko, amin'ny mahataranaki Abrahama ara-panahintsika dia tokony ho tsapantsika koa fa ety isika dia tsy manana tanàna maharitra fa mitadiny ho avy. Aza mananki-po amin'ity tany ity. Izay ny voalaza amin'ny Hebreo 13:14. Tsy manana tanàna maharitra isika fa mandalo ety. Misionera isika ety. Ny fahazonantoka n'ilay fiainana ho avy miaraka amin'i Kristy no mihazona antsika ho tafajoro hatrany ao anatin'ity tontolo izay miovaova sy miasimba aingana ity. Andeha resamy hanavao ny fanolorantenany amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra tsy azontsika hitsarana velatsy. Mety ho tsara eo mason'ny olona mantsy ny teny, fa mety hanana fiainana maharikoriko an'Andriamanitra any ambadibadika any. Saia mandray fanapa-kevitra rehefa mibitsika ny fanahy masina hanosika anao, hanosika antsika, hanavao ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Saia manao zavatra tsy fanao ny be sy ny maro, kanefa tokony atao eo anatrehan'Andriamanitra, tahaka ny nataon'i Abrahama rehefa Andriamanitra no mipaiko. Andao samy hanandratra ilay vavaka nataon'ny mpanao salamo ao amin'ny Salamo 7:30, 7:20 sy ny 420. Salamo 7:30, 7:20 sy ny 420 manao hoe: dinio aho Andriamanitro, ary fantaro ny foko. Izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho raha misy lalana mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.